Amin'ny anarany Jesosy Kristy Tompo mpiaino malala no erabako anareo izay manaraka ary koa miaino zao fandaharana izao zay mitondra lohateny azo antoka fa navoto amin'i Kristy zay ndraiky hitako ny mpitandra sofindrindra mborisona. Ka naiza naiza misy nareo de fa saondriamanitra eo amintsika rehetra de ho tanteraka amintsika fikesany. Araky n'iny ny ten'Andriamanitra hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra zao toy izao nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very rehetra mino azy fa na fianana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka am'izao tontolo izao hanameloko zao tontolo izao fa mba amin'izay zao tontolo izao. Tsy tian'Andriamanitra hisy ho very tsika ary zay nanomezana mpamonjy azo antoka. Ary zay koa ny antony zao fandarina izao araky ny ten'Andriamanitra hoe katsao aloha mifanjakany sy ny famarinany dia hanampy anao zany rehetra manampy antsika izy amin'ny zavatra rehetra rehefa azontsika ny famonjena tonga zanak'Andriamanitsika. Ka zao tsika mandroso amin'ny fandara manaraka izay lohateny de hoe tokony ho fantatsika tsara ny zavatra tokony ho ambara satria misy ny atao hoe ny Jesosy fisorona be efa vitatsika io de zao tsika miditra am'le hoe ny efitra lamba sy ny fivoaran'ny fisoronana ka de hivavaka atsika. Misaotra anao zay Andriamanitra am'famindramponao, misaotra amin'ny fahasoavanao na tantery zao fotoana izao ka de matoky sy manantena ny fananao masina ho an'ny misy saina fahendrena fahalalany ty mpanolotra sy mahasoa ity ary indrindra hitondra ny tenany amin'ny olona rehetra ho anao ny dera ho anao misaotra anao voninahitra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo misaotra Andriamanitra amen alleluia. Ifandonitsika teto fa fanamasina dia omenany olona zay mino ary zay mangeteta de mahazo azy. Zao ndray tsika de andinikany satria fa hitatsika ny amin'ny Jesosy fisorona be de ny efitra lamba ary ny fivoaran'ny fisorona. Raha teo amin'ny fijaliany Jesosy ka nanotra ny ainy de voalaza fa nisy nitranga tao amin'ny zavatra niseho na nitranga tao amin'ny fitoerana masina. De araka voalaza ao amin'ny Matio toko fafito amby roapolo ny andininy dimapolo ka hatramin'ny telo amby dimapolo. Matio fito amby roapolo andininy dimapolo ka hatramin'ny telo amby dimapolo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary rehefa niantso tamin'ny feo mahery indray Jesosy de nanolotra ny fanahiny ary indro ny efitra lamba atao amin'ny fitoerana masina ny efitra lamba atao amin'ny tempoly de tritra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany de nihorohoro ny tany ka nitresaka ny vatolampy ary nisokatra ny fasana ka maro ny fatin'ny olona masina zay efa nodimandry no natsangana ka nivoaka avy tao amin'ny fasana ireo taoriny ny itsanganan'i Jesosy de nakao amin'ny tanàna masina ka niseho tamin'ny maro. Etsika de voalaza fa raha vao nitean'i Jesosy vita tapitra ny ainy de tritra avy any ambony ka hatraty ambany ny efitra lamba atao fitoera-masina zay tsy azo idiran'ny olona mihitsy fa tritra le izy. Ary voalaza eto fa niororo ny tany tam'izany koa de nitresaka amin'ny vatolampy ary ny tena navarina de zao nisokatra amin'ny fasana maro de maro reo fatin'ny olona masina no natsangana de nakao an-tanàna tao amin'ny tanàna masina tao Jerosalema izy reny de niseho tamin'ny olona maro tao. Ny tsara ho fantarina hoe mba nakaizy ireo olony reo satria ahoana moa no tokony tsy hafantarana an'izany. Voalaza ao amin'ny Efisianina toko fahaefatra de zao voalaza ao amin'ny Efisianina toko fahaefatra ny andininy fahavalo ho fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo zany. Efisianina toko fahaefatra andininy fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Koa izany no nilazana hoe raha niakatra ho any amin'ny avo izy de nitondra olona maro ho babo ka name fanomezana ho an'ny olona. Rehefa niakatra ho any an-danitra izy de nisy olona maro nety niakatra tany izy ireo raha olona zay nitsangana tamaty tamin'izy nitsangana tamaty taoriny nitsanganany tamaty zay niseho tamin'ny olona tao an-tanàna tao Jerosalema. Tsy voatanisa ny anaran'izao tsy fantatra hoe na iza fa tondra olona maro izy araka voalaza eto hoe raha niakatra ho any amin'ny avo izy
de nitondra olona maro ho babo, lasa nitondra olany akatandanitra. Ary avy eo izy nanome fanomezana ho an'ny olona, fanomezana nomeny eto ny fanamasina, mazava de mazava zany zavatra zany. Ary ho arahantsika indray, nahoana no tritra ny hevitra lamba atao fitoerana masina indrindra? Misy antony io. Ina ny hevitry le teny hoe fitoerana masina, ny hevitra lamba. Jerentsika ny amin'ny Hebreo, ahitantsika ny hevitra ny teny zany. Hebreo 10. Ina ny hevitry le teny hoe hevitra lamba? Hebreo 10, ny 9:20 sy ny 20, vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo zany. Hebreo 10, 9:20 sy 20. Ko am'izany ry rahalahy, satria manana fahatokina tsy hiditra amin'ny fitoerana masina isika noho ny amin'ny rahan'i Jesosy, amin'ny lalana natokana ho antsika, de lalana vaovao sady velona, namaky teo amin'ny hevitra lamba de ny nofony. Ny hevitra lamba io zany de tandindony nofon'i Jesosy. Raha mbola tsy vombo teo amin'ny fijaliana izy de tsy misy olona afaka miditra eo atao fitoerana masina indrindra. Fa rehefa vombo izy de nitritrika hevitra lamba tandindony ety ambony tany, de voalaza eto am'izany lalana natokana ho antsika, de lalana vaovao sady velona, namaky teo amin'ny hevitra lamba de ny nofony. Nofon'i Jesosy zany le hevitra lamba nahazoantsika miditra ao amin'ny fitoerana masina. Ho an'ny olona mino ao amin'i Jesosy de sady efa any an-danitra izy no eto an-tany. Ahoana zany? Vakitsika ny teny'Andriamanitra amin'ny Romanina, manamarina sy manazava an'izany. Maro ny azafady Efesianina 2. Maro ny olona tsy de mahafantatra loatra an'izay. Efesianina 2, 9 ka hatramin'ny 9. Romanina, Efesianina, azafady, Efesianina 2, 9 ka hatramin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Andriamanitra zay manan-karena amin'ny famindram-po noho ny alehiben'ny fitiavany zay nitiavany antsika, na de fony mbola maty ny fahadisoana isika, de navelona antsika niaraka tamin'i Kristy, fa soavany namonjeninareo. Ary niarana atsangana isika, ka niarana petrany any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Zereo tsara eto fa rehefa nitsanga tamaty Jesosy dia nivelomina niaraka tamin'i Jesosy, tsanga tamaty ny olona mindrehetra ao aminy. Azao voalaza amin'ny 5, ary niarana atsangana isika, ka niarana petrany any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Tsy afaka niditra eo atao fitoerana masina ao akakin'Andriamanitra zany amin'ny alalan'i Jesosy le hevitra lamba. Satria amin'ny alalan'le hevitra lamba nahazoantsika miditra amin'ny fitoerana masina indrindra, araka ny teny zavakitsika atao amin'ny Hebreo 10, 9:20 averiko ndray mandeha manao io amin'ny anaran'i Jesosy. Hebreo 10, 9:20. Ko am'izany ry rahalahy, satria manana fahatokina hiditra amin'ny fitoerana masina isika noho ny amin'ny rahan'i Jesosy, amin'izay lalina natokana ho antsika, de lalina vaovao sady velona, namaky teo amin'ny hevitra lamba de ny nofony. Teo tsara fa le lalana velo sady masina tsy iza fa Jesosy, zany no lalaza famarina fiaina ho Jesosy, ary ny hevitra lamba ihany koa de tsy iza fa Jesosy ihany koa. Raha antsika andeha ny ten'Andriamanitra mbo ny amin'ny fanambarana fa niova ny fiovan'ny fisorona. Vakitsika nge ny Hebreo 7. Hebreo 7 miresaka mbony a Melkizedekitsika manomboka ny 9 ka hatramin'ny 7. Hebreo 7, 9 ka hatramin'ny 7 misy teny toy zao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa io Melkizedeka io, zay mpanjakan'ny Salema sy mpisoron'Andriamanitra avo indrindra, zay nitsehana any Abrahama rehefa niverina avy nandresy ny mpanjaka maro izy ka nitsodrano azy, sady nomeny Abrahama ny ampahafolony zavatra rehetra aza voababony raha adika, ny anarany dia mpanjaka ny fahamarinana,
de vao ny mpanjaka ny salema koa, zany hoe mpanjaka ny fiadanana. Etsika de mahita fa i Abrahama de nanome ny ampafolony any Melkizedeka, araka volaza andiny faharoa hoe sady nomeny Abrahama ny ampafolony zavatra rehetra aza. Jereo voalohany anarany Melkizedeka raha adika de anarany de hoe mpanjaka ny famarinana, de mpanjaka ny salema, de mpanjaka ny fiadanana. Tsy manany ray, tsy manany reny, tsy manana fitantara-pirazanona, tsy manana voalohany nandro na farany fiainana, fa natao tahaka ny zanak'Andriamanitra izy, de mitoetra ho mpisorona mandrakariva. Ty Melkizedeka ty zany de tsy sanam-piandohana, tsy manam-piafarana, tsy Andriamanitra akory izy, fa mpisoron'Andriamanitra mandrakariva. Tahaka an' Jesosy izy, tsy manam-piandohana, tsy manam-piafarana, tsy manatantara-pirazanana, araka ny voalaza eto, ary natao tahaka ny zanak'Andriamanitra izy. Tena mahavarina mihitsy Melkizedeka ty. Raha toy izantsika ny andininy efatra ka hatramin'ny fahafolo de misy teny toy zao. Hebreo 7:1 ka hatramin'ny 10 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary hevery ny alehiben'io lehilahy io, zay omeny Abrahama patriaraka ny ampafolony zay tsara tamin'ny zavatra nobaboiny, ary zay avy amin'ny zafady, ary zay avy amin'ny taranaky Levy no mandray ny fisoronana no mahazo teny haka ny fahafolo-karena amin'ny olona araky ny lalàna, dia amin'ny rahalahiny zany na dia teraky ny kibon'ny Abrahama aza ireny. Nefa zay tsy isan'ny taranak'ireo akory nandray ny fahafolo-karena tamin'ny Abrahama sy nitsody-drano lay nanana ny teny fikasana. Tsika zany eto de zao ny taranaky Levy ny mpandray ny ampafolony araka ny teny fikasana. Fa Melkizedeka tsy mba taranaky Levy, nefa de nandray ny ampafolony. 7, tsy azo lavina akory azo, fa ny kely no mahazo sody-drano amin'ny lehibe noho ny tenany. Ary ety de zolona mety maty no mandray ny fahafolo-karena, fa any kosa de zay nambara fa velona. Eto zany tsika de voalaza fa zao ty ambonin'ny tany de mandray ny fahafolo-karena olona mety maty. Ary mbola am'toy zany fanomezana fahafolo-karena io, tsy voalaza eto fa any kosa any amin'ny tany voafilanitry vaovao kosa de zay ambara fa velona Jesosy Kristy zany no mandray ny fahafolo-karena. Ary toa azo lazaina fa Levy aza zay mandray ny fahafolo-karena de mba nandoa ny fahafolo-karena koa tao amin'ny Abrahama, satria mbola tao an-kibon'ny rainy ihany izy tamin'ny nitsanany Melkizedeka any Abrahama. Levy de mpandray ny fampaholoa-karena, i Arona moa zany, kanefa tamin'ny Abrahama nandoa ny fahafolo-karena de fa namany nandray anjara tamin'ny fandaovana fahafolo-karena taranaky Levy satria mbola tao an-kibon'ny Abrahama izy. Zay voalaza eto hoe tao an-kibon'ny Abrahama izy tamin'ny nitsanany Melkizedeka any Abrahama. Zava-dehibe zany ny zaratra de ataotsika raha manan-janaka tsika, de mandray anjara amin'ny zaratra zay ataotsika indrindra amin'ny fanompoana n'Andriamanitra. Ary zay ny mahatsara ny mazoto mandeha miankona, ary mahatonga an'le zanakitsika raha mbola tsy teraka izy de fa mazoto miankona miaraka amintsika koa, de mandoa ny fahafolo-karena, manao mifanatitra ary manompo an'Andriamanitra araka ny tokony. Ka rehefa teraka izy de tsy miala ho aminy zany jereo nge tamin'ny Abrahama sy Isaka sy Jakoba, de teny zany tokoa, ary tena zava-dehibe tokoa. Toy izay tsika nde ny 9:12 ka hatramin'ny 5:10. Hebreo 7:1-12 ka hatramin'ny 10 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: koa raha nisy fanatanterahana ny fisoronany Levy, fa tamin'izany no nazahoan'ny olona ny lalàna, ahoana no mbola ilana mpisorona hafa iseho araky fanaon'ny Melkizedeka ihany, zay sy ho tononona ho
ho araky ny fanaony arona misy sampisorona zay iseho araky ny fanao Melkisedeka fa tsy mba araky ny fisehoany arona fa raha ovana ny fisoronana de tsy maintsy ovana koa ny lalàna zay nolazaina tam'zany teny zany de avy tamin'ny firena hafa zay tsy misy olona manompo ho amin'ny alitara lay mpisorona anankiray zay tsangana zany tsy avy amin'ny taranaky levy fa avy amin'ny taranaky lafa ny 14 milaza sy 15 manao hoe fa hita marimarina fa avy amin'ny Joda no sehoan'ny tombotsika ary zany firenena izany de tsy nisy voalaza Mosesy akory ny am'izay ho mpitsorona ary hita marimarina kokoa indray izany raha misy mpisorona hafa miseho ka tahaka ny Melkisedeka 19 zay natao tsy araky ny lalàna zay didy momba ny nofo fa araky ny hery ny fiainana tsy manam-pahataperana eto zany tsika dy zao tsy mba araky ny lalàna natonga an' Jesosy ho mpisorona na mpisorona be fa araky ny teny fikasany izy io tombotsika ary raharahany izy io hoe ahoana natonga ny tombotsika ho mpisorona be satria mpisorona de voafidy de voakitsika Hebreo 5:5 Hebreo 5:5 de zao ary voalaza manomboky ny 1 ka hatramin'ny 9 Hebreo 5:5 ka hatramin'ny amin'anarany Jesosy Kristy tompo fampisorona be reketra da laina amin'ny olona ka tendrena ho solon'ny olona hanao ny rahan'Andriamanitra hanatitra fanomezana sy fanatitra hanafaka ota de olona zay mahay mitondra maro mahay mitondra mora ny tsy mahalala sy ny manihy satria ny tenany koa de mba ho didiny ny fahalemena ihany misorona na misorona be zany de alaina amin'olona atao solon'ny olona hanao ny rahan'Andriamanitra zany mitondra fanatitra anao ny ota zay zany ny tena raharahan'ny mpisorona na mpisorona be 9 ary noho izany de tsy maintsy hanao fanatitra hanafaka ota ho an'ny tenany koa izy toy ny ataony ho an'ny olona ihany satria ny mpisorona de nanota de nanao fanatitra anao ny ota ho an'ny tenany koa izy fakitsika ny 4 ka hatramin'ny 1 ny 4 tsy misy maka izany voninahitra izany ho an'ny tenany afatsy zay nantsoin'Andriamanitra tahaka ny Arona zany hoe tsy misy maka voninahitra zany mpisorona be zany afatsy zay araka ny teny eto antsoin'Andriamanitra de toy izany koa Kristy tsy izy no nanandratra ny tena no mpisorona be fa nainao taminy hoe zanako ianao zao niteraka anao androany ary toy ny lazainy ao amin'ny teny hafa koa hoe ianao mpisorona mandrakizay araky ny fanao Melkisedeka tsy Jesosy nanolo tena hosorona na mpisorona be fa Andriamanitra mihitsy zay efa ninina toy izany koa izy Kristy tsy izy nanandratra ny tena mpisorona be fa nainao taminy hoe zanako ianao tsy ianao zao niteraka anao androany ary koa hoe tsy ianao no mpisorona mandrakizay araky ny fanao ny Melkisedeka Andriamanitra mihitsy nanandratra azy hosorona be fa tsy izy manolotra ny teniny hoe za tao mpisorona be na za tao mpisorona tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra zany zany de mazava tsara fa zao Andriamanitra mihitsy nanandrany Jesosy mpisorona be ary raha izany dinina de zao tsy mana mpisorona be tsony tsika ety ambonin'ny tany na mpisorona zao ary ny voalaza amin'ny Hebreo 4 ka hatramin'ny 12 Hebreo 4 amin'anaran'i Jesosy koa satria isika manana mpisorona be lehibe zay lasa namaky ny lanitra de Jesosy zanak'Andriamanitra aoka isika hihazona lay efa neketsika tsika zany zao mana mpisorona be zay sisa Jesosy Kristy zay manahaky ny lanitra 5 fa isika tsy manana mpisorona be zay tsy mahay miara mitondra ny fahalementsika fa izay efa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika kanefa tsy nanana ota ko aoka isika anatona fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny fahasagina mba ahazoantsika famindram-po sy
ahitantsika fahasoavana ho famonjena izay andro mahory. Etsika de zao tsisy fisorona be tsony aty ambony tany. Raha vao tritra lefitra lamba teo fitoerana masy indrindra de tsy nisy intsony. Fa Jesosy kosa no nasan'Andriamanitra misorona sy mpisorona be tsika ankehitriny. Ary etsika de milaza hoe fa sika tsy mana mpisorona be zay tsy mahay miara mitondra ny fahalamentsika fa izay gefa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika kanefa tsy nanahota. Reo mpisorona be tety ambony tany mpisorona de nanota de mitondra fanatitra no niota ho an'ny tenany. Fa Jesosy kosa tsy mba nanota fa mifahotantsika sy nyelotsika ary faratsitsika nofontsika malemy na tonga azo omby teo amin'ny fijaliana nandatsaka ny rahany. De mana mpisorona be mahay mitondra ny fahalemetsika itsika. Fantany tsara momba antsika tsika hatrany amin'ny eritreritra, hatrany amin'ny fo, hatramin'ny zavatra iveritsika rehetrrehetra de fa fantany raha teo. Ary ho an'izay miaiky ny fahalemeny sy ny tsy fambiazany de mana mpisorona be tsika zay azontsika antonona araka ny teny eto koa aoka isika hanatona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny fahasakina mba ahazoantsika famindram-po sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahory. Raha nandinika tsara tao amin'ny Hebreo 10:tsika 9:20 de mazava tsara le teny Andriamanitra tao nanao hoe ko aoka ko am'izany ry ralahy satria manana fahatokena hiditra ao fitoerana masina isika noho ny amin'ny ran'ny Jesosy amin'izay lanina natokona ho antsika de lanina vaovao sady velona namaky teo amin'ny hevitra lamba de nofony. Koa tsy mahagaga raha ny Hebreo 4:5-10 manao hoe ny anaran'i Jesosy fa isika tsy mana mpisorona be zay tsy mahay miara mitondra ny fahalementsika fa zay efa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika kanefa tsy nanana ota, koa aoka isika hanatona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana. Zao tsara hoe seza fiandrianan'ny fahasoavana ataontsika amin'ny fahatokina be zany, amin'ny fahatokina mba ahazoantsika famindram-po. Satria amin'ny fanatonantsika zany satria Jesosy nitondra ny rano mifona avoaka tsy ahitona ho antsika de maro famindram-potsika raha miaika mandato amin'ny fahasahina fahatokina sy ahitantsika fahasoavana famonjena amin'izay andro mahory. Satria be ny fakapanahy, be ny fizaham-toetra kanefa amin'ny alalan'i Jesosy mifona ho antsika mitondra ny rano miaraka amintsika de voazava tsara eto satria miova ny fisoronana tsy mahazo miditra eo amin'ny fitoerana masitra indrindra ny olona fa amin'ny alalan'i Jesosy kosa de fa afaka manaton'Andriamanitra amin'ny lalana manaton'Andriamanitra amin'ny sery fitoerana masina indrindra amin'ny lalana vaovao sady velona de ny nofon'i Jesosy de ny hevitra lamba zany. Ary tsara mihitsy teny tiako amin'izany isika koa aoka isika hanatona ny sery fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny fahasahina. Nahoana ataony hoe amin'ny fahasahina tsy mendrika be fahotana fa nefa atao amin'ny fahasahina rehefa niaiky ny fona ho an'Andriamanitra mba ahazoantsika famindram-po. Satria ny tena izy tsy tokony azo famindram-po mihitsika, tsy mendrika tsinona kanefa de mahazo famindram-po sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena izay andro mahory. De mitosaka le fahasoavana, mitosaka be dehibe noho ny am'le ran'i Jesosy entiky ny eonatr'Andriamanitra mifona vavaka zay tonona de azo antoka mihitsy zany fa eken'Andriamanitra atsika teo tsy mahazo miditra tao amin'ny fitoerana masina indrindra fa ny tritra lefitra lamba dikany efa mahazo miditra am'izay amin'ny alalan'i Jesosy mitondra ny rany namaky teo amin'ny lalana vaovao sady velona de ny hevitra lamba de ny nofon'i Jesosy. Azo antoka zany ary niova tokoa ny fisoronana satria nahoana tsy fisorona be mety maty tsony fa tsy mety maty de Jesosy Kristy avy Nazareta. Tsy mamono zanak'ony tsony fa Jesosy lay zanak'ondr'Andriamanitra voavonona naefitra fahotana zao nandatsaka ny rano, tsy ranom-biby toy ny ran'ondry na ran'osolahy na ran'ombolà fa ny ran'i Jesosy no nentina fitoerana masina indrindra. Ary tsy isorona nazo niditra tao amin'ny fitoerana masina indrindra afa-tsy misorona be ihany indray mandeha isa-taona fa zao kosa tamin'ny alalan'i Jesosy araka le voalaza tao amin'ny Hebreo 10 de mazava tsara ny tenyandriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy 9:20 manao hoe 9:20 ko am'izany ry rahalahy satria mana fahatokena hiditra eo amin'ny fitoerana masina isika noho ny amin'ny ran'i Jesosy
am'izay lalina natokana ho antsika de lalina vaovao sady velona namaky teo amin'ny hevitra lamba de nofony tsy misy afa-tsy amin'ny alalan'i jesosy ihany azotsika miditra no toera masandrindra ary isaon'andriamanitra fa azo antoka zany ny famonjena azo antoka ny fanaton'andriamanitra azo antoka mahatonga andriamanitra meny fivantsika satria mandrak'ireny famindram-pony amen satria mifarany teny dia hivavaka atsika saotranao zay andriamanitra ny famindram-ponao saotra ny fanazavana fa manam-pisoana be zay zay mitondranay eo aminao azonay manatonao amin'ny alalan'ny rany ka azonay manato amin'ny fatokina sy fasaina be ka zahoana amin'ny fahasarotra ny famindram-po ka dia ankalazainao mena voninahitra andriamanitra nambaran'izany ko ankalazainy sy mena voninahitra n'andriamanitra ny teny zay menao anay nampahizinao anay fa azonay antoka ny famonjena satria mba nampisorona be misolo vavanay zahay mitondra ny rany ao anatrenao miaraka aminay satria izy ny lalana vavahady ary koa vala de tamin'ny alalan'ny nofony no azonay niditra tao ny hevitra lamba ho anao ny dera ho anao saotranao voninahitra andriamanitra minaran'i jesosy tompo saotra andriamanitra amen alleloia ka dia manaovany moa finaritra indray tompoko fa za andriamanitra amintsika rehetra ao tanteraka amitsika ny fiasany de natonga antsika hanina fiaina mandrakizay amin'ny alalan'i jesosy zanaka man'andriamanitra ka zay azoantsika miditra toera masandrina amin'ny lalana hevitra lamba de nofon'i jesosy ka dia amanaraka antsika manohy ny toy ny fampianarana amin'ny anaran'i jesosy amen